Roa taona sy tapany izao no nampikatso ny sehatry ny fizahan-tany teto Madagasikara. Efa tsindrin-doana ny amin'ny fisokafany sisy tany tanteraka avokoa na ireo mpisehatra na ny mpizahan-tany. Ho an'ny sidina voalohany teto Nosy Be izay nikatona omaly alarobia, ny isa 770 ireo mpizahan-tany tonga tamin'ny sidina niaraka avy any Italie. Voahaja avokoa ny fepetra sy ny lamina napetraka teto anivon'ny seranam-piara-manidina. Zava-dehibe ny fisian'ny sidina mivantana tahaka izao hoy ireo mpandeha. Vol direct zay tsy mandamy fotoagnanay satria zay mialagny haly mitikety marandraigny baka eo zay tsy mangano quarantaine fa hoe zay jeudi ny jotso magnano ny présentenay zegny le test PCR anay baka tany négatif aveo nandeha nagnefa 15 jours koa zay magnano test ndraiky koa jeudi négatif. Ao anatin'ny fanarenana tanteraka ny sehatry ny fizahan-tany isika ankehitriny hoy ny ministry ny fizahan-tany. Fanombohana sy fanokafana ihany ity fahatongavan'ny sidina niaraka tao amin'ny seranam-piara-manidina Nosy Be omaly ity. Fa manomboka izao dia hisesy ny fidiran'ireo sidina avy any ivelany eto Madagasikara, indrindra ny ao Nosy Be. Amin'ny alahady izao dia fantatra fa hisy ny sidina iray hafa avy any Mayotte ho tonga eto Nosy Be. Dia manaraka ihany koa ny aérostral avy any la Réunion dia tenena zany manomboka hitombo foana amin'izay ny fahatongavan-dreo fizahan-tany avy any ivelany. Tsara fantatry fa matonga ny olona tonga eto Nosy Be dia tena hizahan-tany izany. Dia Nosy Be anisany ataontsika hoe tena hoe destination touristique anisany malaza eto Madagasikara. Iray amin'ireo toerana manintona mpizahan-tany be indrindra i Nosy Be ka ho fanamafisana ny resaka tsy fandriam-pahalemana izay niseho tao ao dia hisy ny paikady apetraka hoy ny prefet Nosy Be mba tsy ho lasa vato misakana ahatongavany ireo mpizahan-tany any an-toerana izay tsy fandriam-pahalemana izay. Tsisy azo iresahana ny fahampandrosoana raha tsisy ny fandriam-pahalemana. Ka izay zany zavatra mafisina eo anivon'ny OMC zany mametrapetraka ny stratégie rehetrarehetra ary izay zany noezaka be ny ataony ny tompon'andraikitra ny OMC zany miaraka amin'ny préfecture dia hoe ahoana zany ny fomba ifehezana an'ilay sécurité zany. Efa manomboka miverina tsikelikely ireo sidina mampifandray ny Madagasikara amin'ireo firenena maro any ivelany. Anisany verina anio ny sidina mampitoena Antananarivo sy Kenya ny compagnie Kenya Airways. Sidina intelo isan-kerin'andro no fantatra fa ho totosain'ny compagnie dia isaky ny alatsinainy, larobia ary ny zoma. Tahaka izay koa ny compagnie Ethiopian Airlines izay anatanteraka sidina roa isan-kerin'andro mampitoena Addis Abeba sy Antananarivo.